zao fotoana zao nampatery nisaka ianao raha sanatria na tsy ho tafapetraka amin'izay filoterana be inona no zavatra ataonao malaraka sao dia hoe raha sanatria tonga eo anao dia ahoana za zany tena tsy siran'izany hoe sanatria tsy ho tonga eo zany nange mission divine nanrananay jareo tsara nanao zay tous les moyens nge professeur Zafy tamin'ny andro nipetrahany teo tamin'ilay faminaniana hoe hiala izy dia verina ratsira fa lasany izy fa tsy zany tsy nanana député ray tahaka zany koa ny filoratsiraka raha mandrika ny alany eo fa nanao zay tous les moyens koa ny filoratsiraka tsy siny raha mandrika fa ny filora valomanana ny déclenché an'ilay raha mandrika tahaka zany koa ny filora valomanana raha mandrika koa ny alany eo fa niezaka koa raha valomanana tsy nitimotra tao 13 mai fa ny TGV ndray mitondra voaka teny Ambotsoratra raikitra ndray ny fitifirana filoha ny tetezamita koa niezaka koa irotsaka nanova lalam-panorenana mihitsy navadika 20 taona ny lalàna mba ahafahany mirotsaka fa tsy afaka mirotsaka izy satria izy mitondra voalohany faminaniana orenitra valomanana izy mitondra faharoa dia niditra ndray ty fanjakana ty amin'ity fanjakana ty ndray tonga le tenin'Andriamanitra tahaka an'izay nimeny hatramin'izay dana amin'izay fa fanendrenao amin'izay monja le firenena malaza na lazao vahoaka amin'izay fa metraka anao dikan'izany tsy misy sanatry zany hoe tsy ho avy eo zany raha le faminaniana satria iny an'Andriamanitra rendez-vous 2018 raha ohatra ka isy ndray fividianana fa mbola point d'interrogation moa zany fa defa andatsy hoe 2018 tsy faminaniana fa le faminaniana hoe aorinan'ny mpitondra roa dia mpitondra voalohany zany dia tezamita ity mitondra faharoa am'le raha ohatra 2018 zany ny élection mandeha 2018 rotsakitsika zany zay le faminaniana zany raha le faminaniana aloha zany dia fa zay ny maikonjeo ka ametraka ianao apetraka ianao laram-pamena ho an'ny loha zany raha lany eo satria samanana ny programme daholo izay ilay candidat io hoanareo manokana ina laram-pamena to fanavotrana Madagasikara laram-pamena zany a raha budget de société ko zavatra anankiroa misy ny urgence dia misy ny priorité inona ny urgence maika amin'ny vahoaka amin'izao fotoana zao dia inona ny priorité ny urgence maika amin'ny vahoaka aloha zany zao dia zao voalohany ny insécurité izy fandriampahalemana faharoa ny fahasalamana lafo dia lafo ny sandan'ny fahasalamana amin'ny fotoana zao ary raha tsy manao kolokolo ary ianao dia fa maty eo no marary io fahatelo fampianarana faefatra ny sakafo ny vahoaka ny hohanina ny fahadimy ty resaka tany angalary ny vahiny sy ny mpanambola rehetrarehetra amin'ny vahoaka madinika reto io zany dia ataoko tena urgence mihitsy ny amerenana an'ireo tany gasy rehetrarehetra anaovany raha-patango tonga dia manao be midina avy any dia voailika daholo ny gasy rehetrarehetra reo zany hitako hoe urgence maika ilain'ny malagasy ny priorité fanaovana lalana reny priorité reny fanaovana bâtiment construction sy ny sisa reny reny priorité fa na vitanao ary ny lalana vitanao ny tetezana vitanao ny sekoly ny hôpitaly sy ny rehetrarehetra fa ny olona mbola nona ihany ny insécurité mbola eo ihany ny fahefa-mividy vidim-bary miakatra be ty mbola eo ihany dia tsy sisy varaka le fiainan'le vahoaka zany ka nijeren'le urgence sy ny priorité zany amin'ny maika amin'ny fotoana io zany vao miditra eo anao zany dia fa misy zavatra tonga dia manovana io vidin'ny lasante sy ny pétrole sy ny gazoaly io fotsiny la azoko tiana dia fa miova daholo zavatra rehetrarehetra loatra ny saya sapazy président ianao hoe zany miandry ny ahatongavana ny toerana vo andraindraiky tsy amin'izay zavatra io zay ohatra ny vidim-bary tsy teny mihitsy ve zany ianao fa dia jeren'ny zavatra mitsanga amin'izao fotoana zao dia fanontaniana faharoa raha ohatra ve ka mety isy zany alabato moa mazary fa hita amin'ny fifidianana zay misy tsatsan'izay ianao zany ka resy inona no mety zavatra itsanga ny voalohany izy sy le vidim-bary iny amin'nyanao zany ve tsy mba ndraindraiky tsy teny fanjakana na ndraindraiky tsy mivahoaka amin'izao fahasiarana mengady avaoko zay fa endrelenao tonga amin'ny fitondrana mihitsy fa ndraindraiky za nge mandeha mitety faritra reny na miresaka ampanao gazety dia fa miteny foana miresaka an'izany zao fa lazaka anareo zao ny urgence maika amin'ny vahoaka dia
nareo mpanao gazety ngeny mahasovo mampitany zany inona ny mainka amin'ny vahoaka fa za mbola tsy manana fahefana ampidina vidim-bary zany zao za nge mbola tsy mifitondrany za tsy manana tsy anany ministre ny varotra tsy anany ministre ny fambolena fa raha hoe fa ministre no amin'ny fambolena sy ny amin'ny varotra dia afaka mibaiko ny ministre koa hoe zao no venio zao no venio fa mijaly ny vahoaka fa za tsy manana ministre ray amin'ny gouvernement dikan'izany tsy mbola afaka ampiasan'le fahefana ibaiko an'izy zany fangalaram-bato ozy izy ianao io misy foana io aty amin'ny tany andalam-pandrosoana fa nany amin'ny tany mandroso ary misy foana io fa rehefa tena hanova ho any vahoaka tena hanofotsika fa leo mpanao politika raha fangeza be nelanelany io tsy afaka mangalatra zany fanjaka tsy afaka mangalatra zany fanontaniako ny mpanao politika sy izay mikasa ny rotsaka filohan'ny repoblika dia milokaloka zay nyresasanao rehetra zay niady tany ny resaka vidim-piainana fa rehefa tonga amin'le toerana avy anao atohatra ny influence ny avy amin'ny communauté internationale sy ny avy eto Madagasikara manoloana ny mpandraraha be dia be manodidina antsika vonona avy anao hiatraka an'izay rehetra zay raha tantika mipetraka zay tanjona napetraka anareo ao anatin'ny antokonareo le izy a voalohany indrindra za tsy communauté internationale naniraka ana za tsy candidat ka araky nresako toy tsisy nalala mihitsy tsisy nanapo ny déclaration nataoko iny fa baiko avy ihany nanaovako an'iny fa iny raha nisy nafantatra fotsiny aloha dia tsy tanteraky ny collision mihitsy raha nisy nafantatra meloha iny izy ny fanjakana anaiky anao anao déclaration ilatsako fidina molo vahoaka ery amin'ny collision fa tsisy nalala iny ary zay mbola madiso lazain'ilo hoe za candidat ny ASVM diso be zany hoe ny ASVM ihany manosika ana ao andamosiny io fa naparitaka vato ozy izy ny sasany ka raha tafitra deuxième tour ary za sy ny ASVM dia hoe izy ny ASVM dia tsy politika zay reo mpandraraha ozy izy ianao manodidina eto aperako tsara koa za koa tsy mpandraraha koa no andamosiko fa za tena mission divine mihitsy nanirahana dikan'izany za tsy matahotra an'izay fampitahorana sy menace rehetrarehetra fa raha natahotra an'izany tsy nanao déclaration tamin'ny 5 iny ary reny zavatra fa nanina ny teneniko hatramin'izay hoe miala raha tsiraka miala zafy miala raha valomanana miala teteza mihitsy izy any olona samy teniteneny reny raha tsy mission avy any ambony za koa tsy miteneny reny raha tsy baiko avy any tsy teniteny fatany an'izany tonga dia gadrainy rahalahy eo tia ny fafahako fa rehefa baiko avy any reny tonga ty amiko dia za tsy isy atahorako zany tsofa dia efa teneniko nga misy fahefana amboniny fahefana io tsy be da be ny olona gadrainy ravalomanana ito miaro ravalomanana reny tsy ravalomanana ihany lasa farany gadra tany Afrika fa za mbola eto ihany hatramin'izao ary miteny ny olona hoe ianao fa sisy tsy matahotra ny fanjakana gadrainy zanga manompa fanjakana zanga mitondra olona ny dalambe anonga mpanjakana zangera mitondra olona dalambe tonga dia feno trésumé io dia reo mpanao politika tsy matarika olona io tonga dia manaraka ho azy ntima manaraka ho azy ny mapara ry dodo ny armada zay leo ty fa tonga dia robaka feno fa za nefa tsy hanao an'izay satria tsy fombako ny manonga mpanjakana tahaka an'izay nisy hatramin'izay hoe andeha anonga mpanjakana mba tanteraka ny faminanina ny teneniko fa za tsy nitantadalambe fa niongana daholo ro mpitondra nylazaiko ro zay niteneniko hoe miala dia miala zay zay koe tonga eo dia tonga eo fa reo nitenenina miala reo tsisy faminanina tsony hoe miverina tsisy tsondra hoe miverina nendratsiraka ihany nisy hoe miverina dia miverina tokoa izy na dia tsy nino ary ny olona tamin'ny 95 ny voan'ny lisy fa izy koa niverena ny ratsiraka hoe izy ary voavina ny diso izy ary hoe jamba any frantsa izy koa niverena no miverina dia tsisy tsony flora valomana mbola mietretry niverina satria nahoana amerina n'le ticosma potika reny dia menao tsiny amin'izany fa izy raha mietretry niverina mba amerina ny reny koa mandaa ray amerenana ny izy mandaa faharoa ka natombony lozika zany ampanao politika tena lozika zany za tsy manometsiny azy mihitsy dia namema zany filoratsirika dia tondra teteza mita faraparany aloha mba hitondra farany na nitsiko an'reto mpanao politika gasy reto fa tsy tafavoaka mihitsy le firenena fa saingy zany rotsaka ty moa dia efa ozy izy président ratsiraka hoe dia efa aloha azy zany vaoatra ny tena fa tsy aloha ny tanora am'izay raha ohatra ka hoe miaraka ny fidianana sombaromahoaka sy ny tomponeneny manana olona be nareo anatina toko manana olona tsika manana olona tsika mirotsaka fa io tsy mety io tsy mety za fa niteneny io tamin'ny teteza mity na veriko foana
tsy mety ho io élection législative alefanareo aloha io fa tsisy manao an'izany eran-tany fa raha voalefanareo miloha io dia sahirana zay président tonga eo fa tsy maintsy vity député foana zay président tonga eo andany lalàna dia io izy hitatsika io e député koa karamany anazy sosy mandara karaha vao miala eto anao ka tsy mahazoazo betsaka koa dia vita omenao tsiny am'izany ve ny député zay caractère nampanao politique eto amitsika zay satria mahantra le firenentsika dia zay hinanana ihany aloha aiza ny hinanana ato za dia efa petrako fa naveriko foana za nova ny firenena ty za raha fa hanao propagande za tsy hanao fampelezana baolina na t-shirt na maillot na vola fa fampelezan-kevitra no ataoko rehefa tsy mety mivoaka malagasy zay a zay manome anazy any vidio fa 5 taona no mbola ividiananao lafony iny a satria vola amina milliard no tsy maintsy ho ataony mpanao propagande atotona any amin'ny vahoaka amina milliard mpanao politique tadidio business ny azy izy olona feriste dikan'izay nampiasa vola amina 400 milliards izy 500 milliards mandritry ny mandana ankiray raha izy ny lany eo mirécupérer an'iny any amin'ny vahoaka izy plus ny bénéfice azo dia logique zay ampy logique zay amin'ny mpanao politique tena logique mihitsy zay fa miandry any amin'ny propagande manaraka indray ny vahoaka vao mihinana fa amin'ny propagande dia mihinana zao zany mba fotoana mba fihinanany vahoaka zany zao fa ho avy indray ny propagande dia mba mihina kely eo izy aloha satria fatany hoe tsy hihinana tsontsika raha tsy afaka 5 taona indray dia mba raiso za tena mampirisika raiso fa zany ndray tsy zaran'izany fa fampelezan-kevitra no ataoko dia tsy zavatra récupéreko any amin'ny vahoaka rehefa tonga amin'ny fitondrana fa zany ndray no anome azy satria za tsy nandany amina milliard anao propagande zany ingy tsy voatery hoe tsy maintsy vola avy any an-dafy no entinao za roapolo taona apocalypse ty fa tsisy financement nariary avy any an-dafy io ngeto ihany zay nataony teto vitany teto vitany faforokarena teto ka honany tsy maintsy andeha aka financement ny ivelany any za tsy angataka vola amin'ny frantsay na amin'ny américaine na amin'ny soviétique na amin'ny sinoa anaovako propagande fa rehefa tsy anohana na malagasy amile fanapa-kevitra politique eo raisina anova dia mitsoanina amin'izay fotsiny fa ny any ny hevitra no avoakako so sa ve anao amin'izay fotoana izay hoe raha ohatra ka tonga amin'ny fitondrana sa ve anao hoe reo vahoaka reo ka tena hoe hiaraka aminao tokoa sa hoe reo vahoaka reo amin'izay fotoana izay mety hialana ihany koa aka tena zavaiko amin'ny vahoaka e zay mpanao politique manome amintsika dia ray satria volantsika vahoaka ny reny zao mba famerenana ty amintsika ny ray isan-jato za tsy mbola ninana volam-bahoaka za mbola tsy nanotikodina volam-bahoaka za mbola tsy nanotikodina rem-pirenena tsy mbola nanakarena tamin'izany a dikan'izay aloha ny vahoaka mba hihinana avy amin'zareo aloha mandritry ny propagande fa amin'ny vahoaka efa tonga saina amin'izao fotoana zao a tonga saina izy satria hoe ity vato arotsako ty dia hitondra fahantranana mandritry ny 5 taona ty raha diso safidy amin'ity aka hoe ty hina-kely ty no andraisako fanapa-kevitra antrotrako an'ity vato ty dia azavaiko any amin'ny vahoaka zany rehetrarehetra zany tsara amin'ny vahoaka rehefa avy eo misafidy zay mety aminy raha tsy mety aminazy ny mpitondra fivavahana dia za mbola prisiako mbola maro mpanao politique mbola vonona averenao ihany mpanao politique fa mety mbola misy fito amin'ny 50 taona mbola ahafahany mpanao politique mbola milomano ao rehefa tsy mety andareo politique ny fivavahana alohan'ny io lalalaka am'izao ny fahitanao toko ny makasika fanovana ny lalam-pandrenana amin'izao fotoana zao lalam-pandrenana aloha raha ovana amiko zany tsy dia misy olana aminany fanovanana lalam-pandrenana satria rehefa lany filoham-pirenena ianao dia zay lalam-pandrenanao aloha zany tsy maintsy io ny anaovanao fianianana io ny tsy maintsy mbola rahanao ka raha ozy izy ny vahoaka hoe ovao lalam-pandrenana io fa tsy mety dia manova lalam-pandrenana fa za raha anova lalam-pandrenana tsy hanao référendum fa fifidianana nanao toko aloha isy lalam-pandrenana karazany 5 eo dia alohan'io ilay safidy état unitaire régime parlementaire fédéraliste autocratie ary ino misy ty théocratie dia avy alohan'ny olona samy anao fampelezan-kevitra dia za ny fanjakana mihitsy no ataoko raha za filoham-pirenena amin'izany ataoko mamatsy vola amin'ireo tompon-kevitra amin'ireo lalam-panorenanareo ny fanaovana propagande aza vao ny mampety amin'ny état unitaire raha mbola io niditra hoe ampandrosoana ty firenena ty aza vao ny régime parlementaire manaova propagande eran'ny Madagascar ny fédéraliste za zao miraha pasteur anahy raha ho tahieko araka
mapetipety an'izay président tonga eo ny lalam-pandrena dia mapetipety aminah mampasterana théocratie ohatra indray ny Vatican fa zany efa mohita hoe zany io zakatsika eto mbola tsy zakatsika anie zany fa ny hitako hoe tena raha-mpandroso an'ity tsika zao ny hitako hoe tena tsara dia le fédéraliste le resaka fédéraliste ty hoe mosaza ny tena malagasy rehetrarehetra ny fampandrosoana amin'ny faritra tsy raha ray avy fa jere fotsiny hoe aty amin'ny Toamasina zao misy ny ranomasina nefa manome ny permis sy ny autorisation rehetrarehetra ny any Antananarivo dia ny fampandrosoana zany zara raha mandeha ny aty amin'ny faritra ty fa miany lasa ambony be ny capitale nefa ny manome permis any Antananarivo nefa ny zavatra atao aty Toamasina fa raha mizara tsara io arenatsika malagasy io amin'ny faritra rehetrarehetra tena zara zay ko amintsika efa ela ntsika nandrosa za tabatabaina hoe mangolo karena amin'ny fafolo karena sisy misy olona nyresaka tampo voanahenanao ilatsaka pasteur izy dia tontonay izy mpandraraha mpanao politique na ilomany tamin'ireo fitondrana fandimy ireo fa teo foana izy fa milliardaire tonga dia natsoa ny fianakaviana rehetrarehetra dia niteneniny tandremo fa dangereux fe resaka pasteur ilatsaka pasteur molo ataovy zay tsy alany an'io aratsio amin'ny lafiny rehetrarehetra na ny amin'ny Facebook na iza na iza fa raha io lany eo tia ny fahafatsika dia efa hoana i mahiololozy izy efa zatra mihinana fahafolo karena efa nasian'Andriamanitra tamin'ny ampahafolony io fa raha io tonga amin'ny fitondrany eo teren'io lahy tsy hihinana afa-tsy ampahafolo karena tia ny fahafahany lahy raha ampahafolo no hoan'ny lahy 5 taona ny amin'ny fitondrana dia tsy hihinana afa-tsy ampahafolo ny lahy dia lahy ny mahatra indrindra eo dia hoe ahoana tonton le vahoaka fa mahantra ty ve nareo fa milliardaire reo dia mbola tangosana reo 7 isan-jato ihany le vahoaka ngaly ty misy mpanao politika mijery vahoaka zany e mahantra zay mpanao politika mijery vahoaka zareo professeur Zafy zao maty ihany ngaray ny farany sady tsy nalan'ny mandat no voan'ny apaisement tsy ninana iny président mahantra indrindra président zay nandalo teto Afrika tsy mba ninana voma karaha mahiolona any eo dia itotereny ala mpahafolony any tsy maintsy hoan'ny lahy vitany any lahy ny sasany ary 5 isan-jato no hoaniny zay sasany 7 isan-jato mihitsy no hoaniny zara raha misy ray isan-jato tonga any amin'ny vahoaka karaha mahiolona ny tonga eo zany dia mpahafolo vitany ala ataovy dia anakanana nintsy tonga eo fa tena marina tokoa ne zany politika ny baiboly tena tsy makafa-tsy mihoatra ny ampahafolo no alain'ny baiboly amin'ny vahoaka tokony misy zany ny taxe atsika ala fanjakana zany tokony izy tokony 10% farafabetsany 15% ny taxe alaina any amin'ny vahoaka dia ny 90% mba anyjanona any amin'ny vahoaka fa ny ampahafolony ihany mba alain'ny fanjakana sy ny mpitondra fanjakana raha zay ny politika niainantsika teto hatramin'izay dia ohatry zao ve tsika amin'izao fotoana zao raha hoe mba ny 90 ny tonga tany amin'ny vahoaka daholo fa ny ampahafolony ihany nitazon'ny fanjakana fa saingy lizay mihinana ampahafolony ndray mola zany hoe mangoro karena fa ny mpanao politika mangorona 90 mangorona inony raha lany ianao izy dia théocratie dia lasa apocalypse daholo ve zany ny olona zay ve nitanjona tsy tanjona zany ny tanjona dia tia raha lany amin'ny apocalypse ana dia tafavoaka amin'ny fantrana zao problème zao malagasy zay ny tanjona fa tsy ny hamatika ny olona ao apocalypse zany tsy possible zany sahala amilazay ny olona sasany hoe foanako ny kisoa tsy dia perdre daholo ny olona mihinana matsiro foananao kisoa 48 heures anao dia mionganao raha kisoa foananao ka dia malaza eran-tany hoe niongana le président fa nifoanana ny kisoa nongany vahoaka izy amin'ny vahoaka anaiky an'izany hoe foananao kisoa izy koa ny vahoaka anaiky eo avadika eo apocalypse daholo ny olona tsisy président daladalananao an'izany hatramin'izay dia ny hoe ahoana mpanohatra ny mpanohatra za tonga dia efa resako de zao anatin'ny projet de société koa ny mpanohatra raha manana hevitra izy hitany fa tsy mety amin'ny fanjakana raha tokony hitaraina izy dia manana droit ny mpanohatra angataka lalana amin'ny commune dia ny commune tsy mahazo mandany ny fangatahany mpanohatra iny ilahatra na amory vahoaka fangatahana fotsiny saliny manangana association e dia tonga dia ndeha voafeny le condition dia tonga dia ndeha mahazo ianao fa ara-dalàna izy zay dia ny mpanohatra zany raha ilahatra dia mindike amin'ny demandeny hoe eto zay miainga dia mifarana rianany eo zay mamory vahoaka ny fanjakana ny miantoka ny sonao eo fa tsy ny pilahatra dia ireo olona ireo mampilaza any amin'ny préfet de police dia ny préfet de police indray no mandefa be moto sy jiro mene roa mitarika ny pilahatra sy grève rehetrarehetra numéro 1 manaraka amin'ny sisiny miaro zay miopefy manimba zavatra olona
na mandratra olona tonga dia migatra roapolo taona satria fa mena malalaka ka fa mena malalaka ianao mbola niba zavatra olona sy anakorotana migatra roapolo taona dia zao eo reo olona mpanohatra reo a milaza ny doléanceny eo zany izy hoe ohatra taoko faran'izay tsotra tsy zaka ntsony vidim-piainana am'izao fotoana zao fa ataovy 5 millions sy meky ohatra zany takin'ilay mpanohatra ataovy 5 millions zay ny takinareo raha vao vekena io a dia mijanona ny grevy tsisy milahatra intsony atsovy ary ny mpiasa-panjakana iza ny mpiasa-panjakana ivory miaraka amin'ny fanjakana manana possibilité afaka anao karama 5 millions démontreo ary atsonao zao nareo mpanao gazety miaraka ohatrany amin'ny assemblée zany mandeha direct ny émission dia samy maheno ny fanazavany mpanohatra hoe tiany proof ahafahanay milaza fa azo atao manao karama 5 millions azavainao économiquement politiquement ny taxe miditra sisisy azo atao tsara manao karama 5 millions bon azo atao manao karama 5 millions mazava ho azy vo profonareo tsara zay manendeharinareo olona aminareo atao ministre ny fonction publique na ministre ny finance dia manatanteraka an'io dia omeo ana ny planification nareo hoe anatin'ny telo volana zao no ataonay anatin'ny enim-bolana zao no ataonay anatin'ny heritaona zao no ataonay heritaona sy tapany raha mivoaka ny loi de finance amin'ity taona ty amin'ny taona ho avy dia efa vitanay manao ny smic 5 millions dia ianareo manao ministre mitanjona an'io dia inona indicateur anarako anao raha vitanao zay que demande le peuple zay ny tadiavy raha tsy vitanao miala tsy mifandrebireby eto zay no anaovana mpanohatra eo amin'ny lafiny deuxième tour ndray ny sénat deuxième tour sika dia manahoana ny alliance hitsanga amin'io raha hoe tafaringitra ao anatiny keo a ilay toko misy anao nytiako lazaina amin'izay zany dia hoe izy avy niaraka aminao izy tsy hiaraka aminao raha ohatra ka tolo zay fotoana zany niaraka amin'ny sy tsy niaraka amiko aloha mbola tsy fantatra tamin'izao satria mbola tsy nazo faminanena an'izay fa zao fotsiny raha deuxième tour ro mandeha za mahatonga anay teny aloha latsaky filohan'ny rajoelona filoha ravalomanana filoha pernasa amin'izao fotoana zao fa zay ray amin'ireo manao deuxième tour amiko tsy malalaka ny lalana raha ny ASVM manao deuxième tour amiko tsisy tima sy mamparanona amin'ny ASVM zany raha zay sy filoha ravalomanana nanao deuxième tour tsisy ASVM sy mamparanona ny filoha ravalomanana zany raha za sy ny mampara nanao deuxième tour izy koa ny tima sy ASVM manona ny mamparako tsy malalaka ho an'ny lalana roso toy tsamboty koa